Faly-miarabantsika tsirairay avy-drehitra tsy tia alatsinainy maraina fa eny amin'ny roapolo ny volana mety misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray arahafahantsika mandray ny fahasoavany. Alohan'ny diarantsika ny hamofonenan'io dia vavakisika. Ny tompon'Andriamanitra eo mbola ve-pisaoranao izay satria mbola afaka miantso anao indray misaotra indrindra raha eo satria miainy ankonana tsirairay avy ianao ary mahatsapa mahazo tombontsoa amin'izany izay. Zavela ho varitana amin'izao fiainana izao fa atao manjakariva hibanjina ny lanitra ary azoty andinika ihany koa ny soratra masina izay avy aminao. Mitezana Tompo hamboly zava-tsoa anatinay amin'ity maraina ity. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe fianakaviana miara-mitandrina ny sabata. Nalaina Deutéronomie 7:7 manao hoe koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka hariva mandimby. Amen. Dinihiny soratra masina ny Ray aman-dreny, aoka ianareo tsy ho mpiainy fotsiny fa ho mpanatanteraka ny teny ihany koa. Arao ny fenitra napetraka Andriamanitra eo amin'ny fanabeazana ny zanakao. Aoka izy ireo ahita fa miomana ao amin'ny sabata ianao mandritra an'ireo andro iasana ao anatin'ny herinandro. Tokony atao ny fiomanana rehetra mandritra ny andro fiasana. Aoka ho vitaina ao anatin'ny andro fiomanana ny fandrahoana ny sakafo rehetra ho an'ny sabata. Azo atao izany ary raha ataonao fitsipika izany dia azonao tanterahana mihitsy. Hazavao amin'ny zanakao ny asa ataonao sy ny tanjona kendrena amin'izany ary aoka izy ireo hanampy ny tenany sy ny Ray aman-dreny amin'ny fanomanana sy ny fitandremana ny sabata araka ny didy folo. Tareo ny zanakao hanao ny sabata ho fahafinaretana, ho andro miavaka indrindra mihitsy ho masin'i Jehovah ary mendrika ho hajaina. Rehefa tonga ny zoma dia tokony efa voahomana ny ankizy eo ambany fanaraha-mason'ny renim-pianakaviana ny fitafin'izy ireo mba ahafahany miomana aingana tsy ao anatin'ny firotorotoana na ampikorontanana ary koa mba hialana amin'ilay teny bahatezerana. Tokony hanokana ny fotoana rehetra izay azony atokana ho an'ny zanany tokoa ny Ray aman-dreny rehefa sabata mba hahatonga an'izany ho fahafinaretana. Rehefa tsara ny andro dia azony Ray aman-dreny atao mihitsy mitondra ny zanany manao didy tongotra eny an-tsaha any anaty ala eny anivon'ny zavaboary eny. Amin'izany manko no resahany amin'ny momba an'ireo hazo izay mijoalajoala sy ny kirihitra ary ny voninkazo ary koa ampianarana azy fa Andriamanitra no mpamorona an'ireo rehetra ireo. Ampianaro azy ireo avy eo ny antony isian'ny sabata mba ho fahatsiarovana ireo asa famoronana nataon'Andriamanitra. Nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito rehefa avy niasa tao anatin'ny enemana ary nitahiny sy nohamasinina izany andro tsara an'izany. Dia tahaka izany no hanomezana ny fampianarana maso indrindra, tahaka izany ihany koa no fomba fiainana tsara indrindra mba ahafahantsika mampita ny hafatra mahakasika ny sabata amin'ny ankohonantsika. Engany izany mba hahatonga antsika hifikitra amin'Andriamanitra, hahatonga antsika ihany koa hahay ampianatra ny zanantsika ho amin'ny fitandremana azy. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany. Ampianaro izay Tompo mba tsy ho variana na ho anatin'ny harerahana be loatra ihany koa mandritra ny enemana fa hatsiaro mandrakariva fotoana lehibe ny fotoanan'ny sabata ka hiomana an'izany izay tsy ho an'ny tenanay irery ihany fa indrindra ho an'ny ankohonanay. Aminaran'i Jesosy, amen.
miaro